Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia manonona ny fiadanany mamirapiratra eo amin'ny vonany ho an-tsika mpanaraka ny pejy. Ny lohahevitra ho resantsika anio dia mikasika ny fahadiovana. Izay madio am-po no ahitan'Andriamanitra ozy ny Baiboly. Ny arantsika nahita ny hetsika taom-baovao malagasy farany teo iny dia tao anatin'iny hetsika iny ny taloha kely ny hetsika iny dia nisy an'ilay fidiovana izay nataon'ny mpikarakara, ary isika dia manamafy fa tena maro ny olona no nilahatra an'izay antsoina hoe fidiovana izay tao amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Fa apetrakitsika ny fanontaniana hoe ianareo izay nilahatra an'iny fidiovana iny tao amin'ny kianjan'ny Mahamasina, ny partisipe tamin'ny taom-baovao malagasy, madio ve nareo? Apetrakitsika izay fanontaniana izay. Madio ve monsieur le député Rosy? Madio ve monsieur Ankoay? Madio ve monsieur Naina Andriatsitohaina? Hitantsika tao anatin'ireny hetsika ireny daholo izany olona resantsika izany. Madio ve ianareo rehetra nandray anjara feno sy nilahatra produit fidiovana tamin'iny hetsika taom-baovao malagasy iny? Madio ve ny malagasy? Izay hoe madio izay ny malagasy dia tsy misy tsony ve ny von'olona, tsy misy tsony ve ny insécurité, tsy misy tsony ve ny halatra voamaso, tsy misy tsony ve ny fanolanana, tsy misy tsony ve ny volamena miporitsaka. Madio ve ny malagasy? Tsy misy tsony ve ny hypocrisie, tsy misy intsony ve ny tsindrio falavo, ny exploitation, ny toe-po rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy misy tsony ve zany? Anao rappel vetivety amintsika ny filazantsara. Vao nanolotra ny vato-fisaka tao amin'ny tendrombohitra Sinay Andriamanitra Jotoa tamin'ny alalan'ny Mosesy, dia notsindrin'Andriamanitra tao anatin'ny antsoina hoe didy folo, ny hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, tsy sainao rehetra ny fanahinao ary ny herinao rehetra. Didy voalohany izay. Ny didy faharoa dia ny hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Dia ainsi de suite, ny hoe aza mangalatra, ny aza mamono olona, ny aza mijangajanga, ny aza mitsiriritra, aza mijoro vavolombelona handainga sy ny sisa rehetra. Ireo didy ireo dia soro-dalana ahafahantsika misokatra makany amin'ny antsoina hoe toe-po madio. Zany hoe isika rehetra izay te hadio zany dia tsy milahatra vato-fisaka produit, tsy milahatra fidiovana kianja, barea i Mahamasina, tsy milahatra parfum, tsy milahatra akanjo na kiraro Nike, caporal, ny just do it sy ny sisa rehetra. Tsy milahatra zavatra anaromantsika ny tsy fahadiovantsika, fa mandray an'io indisy nomen'Andriamanitra io. Manaiky itsika izany fa hoe andao ity an' Jehovah Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra, ny saitsika rehetra, ny fanahintsika rehetra, ny herintsika rehetra. Andao hity ny namantsika tahaka ny fitiavantsika ny tenantsika. Zay didy roa lehibe izay fotsiny ihany izay antonana ny lalàna sy ny mpaminany, izay fotsiny ihany, fa tsy mila milahatra produit à gauche à droite, tsy mila manao make-up, tsy mila mitifitifitra parfum, tsy mila mampiasa intelligence artificielle, fa izay didy roa lehibe fotsiny izay ihany. Avy eo mitohy makany amin'ny hoe aza mangalatra, aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mitsiriritra sy ny sisa rehetra. Izay fotsiny ihany raha latsakitsika ao am-potsika malagasy, manomboka any amin'ny mpitondra président de la république hatrany amin'ny président ny fokotany, ny quartier mobile ary ny mpatsaka rano sy ny 4 misy ny mpangataka rehetra. Izay didy roa lehibe fotsiny izay ihany, raha izay no alatsakitsika atao am-potsika dia afaka manao conclusion isika hoe madio ny malagasy.
averiko tsara hoe ny fidiovana izany raha tiatsika hadio izao firenena izao, raha tiatsika hadio isika malagasy dia tsy milahatra produit, tsy milahatra toko sy andinina, tsy milahatra fiangonana, religion, tsy milahatra titre, ohatrany hoe pasteur, bishop, cohen, évangéliste sy ny sisa rehetra, mpaminany, mpanasitrana, fa alatsao ao am-ponao ny tenin'Andriamanitra tsy to. Tsy misy afa-tsy izay ihany tompoko lahy sy tompoko vavy. Dia ho hitanao fa mirindra ny fiainana-tokantranonao, mirindra ny fiainana ankohonana ianao, mirindra ny firenena malagasy. Zay vao afaka miteny, zay isika vao afaka manao conclusion hoe Madagasikara any Kristy. Sinon Madagasikara dia any mpanao politika, any karana, any sinoa, any mpanambaka, any faux prophète, any mpanolana sy mpitsangajanga, mpamoaka volamena sy ny sisa rehetra. Farany amezako azy ny apokalipsy 1:7-7 dia hoe ny amin'ny Jerosalema vaovao efa fantatsika sy haitsika rehetra ho antsika zay mpandalina soratra masina sy mpamaky ny baiboly. Sika izay mangetaeta fahadiovana dia mazava ny voasoratra hoe izay tsy masina dia tsy mba hiditra hany. Izay tsy madio, izay tsy madio apo dia tsy hitan'Andriamanitra, tsy handova ny Jerosalema vaovao fa hifanambaka ity amin'ity zao tontolo zao ity foana ny olona maloto sy ny vetaveta sy ny mpanolana sy ny mpamoaka volamena sy ny sisa rehetra. Mino fa misy zavatra voarainao anatin'izany zavatra nyresantsika izany. Mirary soanao anketahita fahadiovana dia alatsao ao am-po ny tenin'Andriamanitra tsy to, fa tsy misy afa-tsy izay ihany no ahafahantsika manana fahadiovana maharitra sy mandrakizay vie éternelle. Veloma tompoko.